information. Nazy mpandaminana nanomboka androany ny zotra 133 mampitohina analakely Itaosité sy ny Itaosy hôpitaly. Izany hoe ny avy eo anivon'ny coopérative Ambintsoa sy ny coopérative Kofitama. Izany dia ho fitsinjovana ny fijalian'ireo olona mampiasa ireo zotra ireo vokatry ny fikorontanana sy ny fisisiana mandritra ny ora fodiny amin'ny hariva. Fandaminana amin'ny alalan'ny fampilarana ireo mpandeha no nentin'ny avy eo anivon'ny ATT, ny avy eo anivon'ny fikambanana miaro ny zompanjifa na FIMZOMPAM, ny ben'ny tanàna Ambavady tokana Itaosy ary ny filohan'ny coopérative Ambintsoa sy ny filohan'ny coopérative Kofitama. Araky ny zavatra hita zany zao dia hoe misy vahoaka, misy mpanjifa betsaka eto amin'ny faritra Ampefiloha. Nandraisana fanapahan-kevitra izy ireo omena tomobile sahaza anazy ary antonona an'ireo amponina eto Ampefiloha ireo ka ny fomba fanandaminana anazy dia miainga avy any amin'ny terminus misy anazy any amin'ny hôpitaly sy ny cité ireo tomobile ireo mamonjy avy hatrany aty amin'ny fiaro ary mandray ny olona eto amin'ny fiaro. Tsy azony atao kosa nefa ny manary an'ireo olona ireo any tena an-dalana ohatra ny hoe any amin'ny dokotera na eny an-drano na ohatra na eny am-pasika fa tsy maintsy aterina any amin'ny terminus misy anazy ny olona, zany hoe raha navety cité izy dia tsy maintsy tonga any amin'ny cité mifarany tomobile io. Raha navety hôpitaly izy dia tsy maintsy tonga any amin'ny hôpitaly mifarany tomobile io. Fepetrany raisinay amin'izay dia nasianay autocollant na laharana tarby hiantsona any anatin'ny fiara tsirairay avy ka raha fantatrareo na hitanareo mpanjifa fa misy tomobile tsy tonga any amin'ny terminus dia atsoy aza mihafafa fa atsoy avy hatrany ny numéro izay mipetraka any anatin'ny tomobile na koa miantso ny laharana 034 40 463 53 laharana findahako manokana izay omeko izay. Marina fa efa nanomana navety ny zotra 133 navety iodina eo amin'ny fiaro hitatitra olona makany Itaosy manomboka amin'ny 10 ora hariva. Ny olona zany zay eto fiaro no miandry fiara fa tsy makany Analakely dia eto ezana ihany zany Analakely foana ny terminus fa mba hitsinjovana an'ilay olona hoe tsy maintsy eto zany no miandry dia izay no mahatonga an'ilay izy hoe asiana ilay fandaminana hoe aloha asiana ihany ilay fiara zany izay tena manokana mihitsy tsy hoe miodina akory ireo fa tena navety spesialina mihitsy efa voalahatra ny coopérative zany mandeha maketo amin'ity toerana ity mba hitsinjo an'ilay mpanjifa zany amin'ny fodiny makany Itaosy. 5,000 isanjaton'ny tomobile miasa any amin'ny hôpitaly no manao navety eto amin'ny fiaro ary ny 5,000 isanjaton'ny tomobile miasa any amin'ny cité no manao navety fiaro. Raha ohatra ka jerentsika tsotsotra izay dia mbola misy zany 5,20 isanjato no miakatra makany Analakely. Vita ny fandaminana eto amin'ny fiaro fa tafapetraka ny organisation rehetra mipetraka tsara ny rafitra sy ny lamina rehetra dia miditra indray izahay manao ny fandaminana eo amin'ny 67 hectare garage izay efa nifampiresahana tamin'ny tompona andraikitara-panjakana ny anala ireo tomobile majinika ao anatina arehana bus ahafahanay mametraka amin'izao foto-drafitrasa izao eny amin'ny 67 hectare garage. Mampilamina ireo mponina izao fandaminana izao raha nantaniana ny hevitry ireo saingy mipetraka amin'ny fantaniana hoe mety haratra hatramin'ny oviana dia zotra izay indray nanaovana ny fandaminana manaraka. Marina moa efa misy pointeur efatra napetraka andamina ireo mpandeha isan'andro eto amin'ny fiaro. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.